dia ankafaliana mandrakariva no entina miarabantsika rehetra zay mpanaraka ity page Facebook ny tambazotra-pivavahan'ny Papa Madagasikara AFAFI-FET ity. Ao anatin'ny fankalazana ny niakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra moa isika ka afaliana tokoa no entina miarabantsika rehetra amin'izao fety lehibe ny fiangonana izao. I Jesosy Kristy nitsangako velona no manafatrafatra ny apôstôly hitorony vaovao mahafaly manerana ny faharavazan-tany. Koa mety efa amintsika izany fanirahana izany, indrindra isika AFAFI-FET izay ao anatin'ny tambazotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany. Ny fitoriana ny vaovao mahafaly tokoa no tanjona anankiray lehibe izay kendren'ny tambazotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany ary isika AFAFI-FET anisan'ny voalohany ao anatin'izany. Sehatra iray lehibe hifampizarantsika ny andram-piainana ny tsaikefa ny fiainan'ny fikambanana moa ity pejy ity ka dia tonga indray ary ny fotoana hifampizarantsika. Ry zareo avy any amin'ny Diosezy Mahajanga no hifampizara amintsika eto indray ny fiainan'izy ireo. Ka dia ankafaliana ary no andraisantsika ny AFAFI-FET avy any amin'ny Diosezy Mahajanga hifampizara izay fiainan'ny fikambanana ao anivon'ny Diosezy izay. Koa dia misaotra sahady azy ireo isika amin'izay fampozantena sy amin'izay fifampizarana ho ataon'izay, ary manasantsika rehetra ihany koa mba samy hanovo fahalalana, hanovo fiainam-baovao avy amin'izay fifampizarana izay dia samy ary masotoa daholo. AFAFI toy izao ary ny ekipa mandrindra ny AFAFI-FET eto amin'ny Diosezy Mahajanga. Ny aumônier Manaraha ny anankiray ny eto anilako Père Joseme Andriamanatena. Ny anankiray dia miasa any Mitsinjo Mopera Ramafaly Jean Florian. Ny zokim-panahy izay tsy eto toerana ankehitriny Masera Razafindramary Colette avy ao amin'ny fikambanan'ny Saint-Maurice. Ny mpandrindra telo Manaraha Razafindranto Joshua Mamy mpandrindra voalohany, ny mpandrindra faharoa Rabeavana Rodrigue ary ny mpandrindra fahatelo Ramanatoanina Paul Pascal. Ny mpitantsoratra dia ny tenako tokony Menjanahary Francia ary Randria Maolson Tsiori. Ny mpitambola Rafanjanienne ny Rina Emilienne. Zay zany no mandrafitra ny birao ny Diosezy ny Mahajanga. Ny mahakasika ny Diosezy ny Mahajanga manokana no resahana eto mivelatra amin'ny faritra anankiroa dia ny faritra Boeny sy ny faritra Betsiboka. Ao anatin'ny faritra ekleziastika avaratra no misy ny Diosezy. Ny mamaritra azy hatrany amin'ny faritra avaratra dia ny misionan'ny Ambondromamy hatrany Manerinerina iny amin'ny larapirenena fahaenina iny. Dia eo ihany koa zany hatrany amin'ny misionan'Andriba manaraka ny lalam-pirenena fahaefatra. Dia eo ihany koa ny misionan'ny Kandreo any amin'ny faritry Bongolava iny. Dia ato atsimo zany ny faritra ny Besalampy no mamaritra ny Diosezy ny Mahajanga. Dia akoatran'izay mizara vikaria efatra ny Diosezy ny Mahajanga. Ny vikaria Mahajanga Ville eto Tapitanana ivondronan'ireo paroasy misy sy ireo zana-piangonana manodidina. Dia ao ihany koa zany ny vikaria ny Betsiboka ahitana ny Marivoay, Ambatoboeny, Madirivalo sy Ambondromamy. Dia akoatran'izay ny vikaria Ekopa ahitana ny Tsaratanàna, Maevatanàna, Andriba, Kandreo. Dia ny vikaria Ambongo moa ahitana ny Namakia, Mitsinjo dia tonga hatrany Soalala.
Ny évêque ny Maintirano monseigneur Gustavo no notendrena ho administrateur apostolika ho an'ny diocèse ny Mahajanga. Ya efa hitantsika teo moa zany ny mampiavaka ny diocèse ny Mahajanga dia izao ndray antsika hoe inona ndray zany mampiavaka an'izay tanànany Mahajanga. Voalohany indrindra aloha ny tanànany Mahajanga zany dia tanàna anatiny misy hafanana mandavantaona, dia ahitana ihany koa izy moron-dranomasina, dia misy ny bord de la mer, dia misy ny petite plage, misy ny village touristique, misy ny grand pavois, reo zany toerana azo hitsangatsanganana daholo. Dia ato anatin'ny tanànany Mahajanga ihany koa ahitana an'ireo valan-javaboary maro isan-karazany, ohatra amin'izay ny parc national Ankarafantsika, misy ny lagrotte toy ny Anjohibe sy ny sisa. Dia eto ranony Mahajanga moa zany tenenina dia anatin'ny misy famantarana manokana zany tanànany Mahajanga, dia misy an'izay baobab lehibe zay mampiavaka ny tanànany Mahajanga. Raha vao mandalo eto zany mandeha eny amin'ny bord de la mer dia misy n'izay baobab ngeza anisany mampiavaka ny Mahajanga zay. Dia raha ny resaka GMJ ny tenenina teto Mahajanga moa zany ny nandraisana ny GMJ andian'ny fahasivy tamin'ny farany teo, dia ny manaraka mo andin'ny fahafolo dia izay ho tanterana any Antsirabe. Ary eto moa dia efa manainga sahady an'ireo tanora ho tonga maro hamonjy an'izay GMJ andian'ny fahafolo any Antsirabe zay. Dia mbola mpiko kely zany izy le mampiavaka ny Mahajanga zay. Tanànany Mahajanga moa zany tanànany voninkazo. Io zany anisan'ny tena vao miditra eto amin'ny villan'ny Mahajanga zany tsika dia mahita an'ireo voninkazo be dia be mampiavaka an'izay tanànany Mahajanga zay. Ka dia manentana antsika mba hitsidika mba hamangy ny tanànany Mahajanga fa anisany toerana azo hitsangatsanganana sy ialana voly araka na rivotra ny eto Mahajanga. Saotra tompoko. Ezaka anisany mianja ny ekipa ny diocèse moa zany dia ny fampiofanana ireo mpanabe any amin'ny ekipa fototra eny amin'ny nivon'ny paroasy sy ny nivon'ny mission mba hampitovy ny fomba ny fanabeazana eto amin'ny diocèse ny Mahajanga. Manaraka an'izay moa zany dia nisany mbola ezaka goavana ihany koa dia ny fanangonana n'ireo antotanisa indrindra moa statistika izay anisany mbola ezaka ataonay satria mbola malala moa fa maro ny mission lavitra ny toerana ny diocèse ka anisany manangona izany izahay. Ny farany moa zany arahantsika malala fa anisany taonany masinday niasy ty taona ty ka miezaka izay manaraka n'ireo activité etsika izay ataony jésuita eto amin'ny diocèse ny Mahajanga amin'izao ny fankalazana ny taonany masinday niasy izany indrindra amin'ny 31 jolay ho avy izao. Afitema. Ny zava-bitanay EFET eto amin'ny diocèse Mahajanga no mba hoentiko eto zao. Tamin'ny fankalazana ny fahazato taona dia nanangana tsangam-bato izahay EFET eto amin'ny diocèse ny Mahajanga ka eto amin'ny paroasin'ny katedrala no nanaovana izany. Tamin'izay ihany koa moa no nankalazana ny jobily fa 570 taona ny idiran'ny EFET teto Mahajanga. Mahakasika an'izay jobily fa 570 taona izay dia ny misiona maro voay moa no nipoiran'ny EFET voalohany taty amin'ny diocèse dia tany no nanaovana ny fankalazana io jobily fa 570 taona io. Manaraka an'izany misy ihany koa ireo paroasy izay nankalaza jobily. Ny paroasy Mahabibo zao dia nankalaza ny jobily fa 70 taona ny sin'izy ireo. Ny ACUM ihany koa na ny université dia nankalaza ny jobily fa 20 taona izay nisin'ireo teto amin'ny diocèse ny Mahajanga. Ny zava-bita manaraka indray ny anisany nahavita tsangam-bato ihany koa ny EFET eo amin'ny misiona Maivatanana ka trano fivorinana chalet zany no nataon'izy ireo ho fankalazana izany fahazato taona izany. Izay no tsangam-bato nataon'izy ireo. Zava-bita ihany koa teto amin'ny diocèse
navita congressy ny FET tao amin'ny missiona Ambatoboeny ka tao amin'ny tapitanana Ambato no nanaovana azy. Navita ihany koa ny missiona Ambondromamy ka tany Anjiajia no nanatanterahana izany congressy izany. Zay ary ny zava-bitanay teto amin'ny FET Diosezy Mahajanga. Afitema. Ny mpandrindra ny FET eto amin'ny Fikara Mahajanga ville moa dia manana ny mpandrindra azy manokana izay antsoina hoe interparoisial ny fiantsoana ny FET eto amin'ny Fikara ville. Manana ny andraikitra manokana izy ireo izay manomana ny fanaovana dingana izay mitety ny paroasy misy eto amin'ny tapitanana. Dia mifanontsana moa zany izahay rehefa tonga ny dingana isaky ny sampana tsirairay misy ato amin'ny FET. Izany hoe mifanontsana zany izahay rehefa misy ny dingana atao isaky ny sampana. Dia marihana moa fa misy eo amin'ny zato mahery eo ny ankizy raisina dingana amin'ny fotoana io ka rariny dia rariny raha mifanontsona izay FET rehetrarehetra ato amin'ny Fikara Mahajanga ville. Dia manana ny mpandrindra azy manokana ihany koa ny sampana AFAFI izay miara-miasa amin'ny FET ary mifanontsona amin'ny FET izy ireo rehefa misy ny zavatra atao. Dia ny sehatra eo anivon'ny fiangonana indray dia saika ahitana ny FET avokoa ireo sehatra ireo toy ny vovonan'ny ankizy, vovonan'ny tanora, ny vovonan'olon-dehibe ary toy izany koa eo amin'ny voamera isan-karazany toy ny voameran'ny liturgie, voameran'ny fandaliana-pinoana, karitasy, ny voameran'ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny sisa. Dia falina ho anay AFAFI-FET aty amin'ny Diosezy Mahajanga izay soloako tena eto no miarahabantsika rehetra AFAFI-FET manerana ny nosy izay navita soamantsara ny fankalazana ny fetin'ny Paka ao anatin'ny volan'ny rozery ihany koa itsika amin'izao. Dia manentana tsika tsirairay mba hivelona ny vavaka izay nasain'ny fiangonana atao. Indrindra fa dia iaina ihany koa ny tarigetra-piainana antsika ao anatin'ny AFAFI-FET dia ny vavaka tenin'Andriamanitra ary Eucharistie. Dia zay sy zay no teny fanentanana fohy avy aty aminay ary dia mirary soantsika mianakavy afitema daholo. Dia isaorantsika ary zareo avy any amin'ny Diosezy ny Mahajanga tamin'izay Fifampizarana ny arahantsika teto izay. Antenaina fa samy nandray sy nanovo afaliana, nanovo fiainam-baovao tamin'izay fifampizarana nataon'ny AFAFI-FET Diosezy Mahajanga zay ka dia makasitraka mankatelinareo avy any Mahajanga ny AFAFI-FET manerana ny nosy sy izay rehetra manaraka ity pejy fifampizarana eto amin'ny sehatra ny tambazotra-pihavahan'ny Papa eto Madagasikara ao anatin'ny AFAFI-FET ity. Dia manentana hatrany antsika rehetra indrindra ho antsika Diosezy izay mbola handalo eto fa izao sady tsika dia efa tokony iomakomana amin'izay fifampizarana izay ka dia mankasitraka antsika rehetra ho avy tsy ho ela ihany koa ny fankalazantsika ny andro maneran-tany ho an'ny AFAFI-FET dia ny alahady ny sakramenta masina izany ka dia sady mampiomana antsika mba samy hiomana ampanahy amin'izay fankalazana ny fetintsika maneran-tany izay no ihany koa manentana antsika rehetra hiombona ao anatin'izany fankalazana zany fa fety rahantsika maneran-tany io andro lehibe io ka dia samy ary mahereza daholo afitema. Fanao de sua, tempo lá tu no